Niarantokana ny CEG vaovao naoriny FID tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpanabe ary ny ben'ny tanàna ny Camp Robin kosa Andriamatoa Ajo Andriananarivelo ny 5 Jolay 2024. Ny direnina Matsatra ambony kosa dia nisaotra ny Prime Ministra lefitra noho ny tolotanana sy ny ezaka rehetra ataony ho an'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ny fampianarana. Santarina amin'ny fanaovana asa toy izao ny fanovana, hoy kosa ny MCT OMGI. Tontany amin'ny komuna hafa dia mitaraina ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fandoavana ny karaman'ny FRAM eto amin'ity komuna Camp Robin ity. Isan'ny komuna Zandry ny Camp Robin, hoy ny ben'ny tanàna ary vao maika niampy ny fahasahiranana tamin'ity taona ity izay tsy mbola nandraisan'ny komuna ny anjara subvention. Hoy kosa Andriamatoa Ajo Andriananarivelo filohan'ny filakevim-pitantanan'ny FID raha namaly ny kabary tamin'izany. Arenina mba haritra ho antoky ny fampandrosoana iraisam-paritra araka ny targetran'ny FID itony fotodrafitrasa itony ary porofo ny fiaraha-miasantsika amin'ireo vondrona iraisam-pirenena satria dia ny banky iraisam-pirenena no mamatsy volan'ny FID. Anjaran'ireo mpitantana kosa no manangana fotodrafitrasa maharitra fa tsy ho simba sy amboarina isan-taona mba tsy ho verimomboka ireo vola be indramin'ny fanjakana malagasy ka ho rava alohan'ny amerenana ny volana indramina fa mba ho tombotsoan'ny vahoaka tokoa.